fanambarana etsika irosona mitinika ho fanavotam-pirenena ho an'ireo matoa filoam-pirenena sy mivoaka malagasy. Efa bolana lasa zay nametrahan'ny afo sindikaly fitoriana teny amin'ny Bianco momba ny kolikoly avo lento izay ataon'ny mpitondra. Misy minisitra sy olona akaikanao andray matoa filoha izay ao anatin'ny rafi-pitantanana voasaringotra amin'izany raharaha izany nandritra ny taona 2024 ary hatramin'izao taona 2024 izao dia tsy nitsahatra nanameloka ny tsy fanajana amin'ny zon'olombelona, nanameloka ny fanelinkelenana ny fahafahana maneho hevitra, nanameloka ihany koa ny tsy fahaiza-mitantana, ny tsy fisian'ny tany-tandalana eto Madagasikara, ny sokajin'olona maro hatramin'ireo mpiara-miombonantoka avy any ivelany izay misorotena fiombonana iraisam-pirenena isan-tsokajina. Mifanandrify ary mifandimbona an'io hevitra sy nanao fietsehana ny sokajina fikambanana maro ho fanehoana ny fisian'ny ny tsy fisian'ny rariny, ny tsy manota eto amin'ny firenena. Anisan'ireny ny fanambaran'ny fivolonam-ben'ny eveka eto Madagasikara, ny fitokonana izay nataon'ny mpahandrara eny amin'ny fitsarana, eny eo anivon'ny fiandraiketana ny fonja ary ny fitokonan'ny mpiasan'ny ladoany. Vao tsela akory zay ary boky hatramin'izao ny etsika izay ataon'ny mpanao gazety izay manohitra ny famerenana ny jadona eto amin'ny tany sy ny firenena amin'ny alalan'ilay fampadaliana ny lalàna amin'ny feny serasera izay mahavalalana ny maro. Tao anatin'izany rehetra izany no nivondronan'ireo hery politika maro izay miteraka ny antsoina hoe etsika mitsanganany malagasy. Ny mampalahelo indrindra rehefa toa filoha dia toa tsy enonao na tsy hitanao reny zavatra reny satria tsy misy valiny hatramin'izao. Matimaty foana toy ny any amin'ny tany tsy misy fanjakana ny malagasy raha tsy tanisy afa-tsy ny von'olona nandritra ny tany fahaenina amby roapolo ny volana Jona sy ny tany be roroa izay. Ny marina dia tsy hita mihitsy ny fanjakana raha tsy handrava fitakiana sy fietsehana ataon'ny olom-pirenena samy joro. Ny joro manao veto populaire ny malagasy no ny kolikoly avo lenta izay ataon'ny mpitondra raha tsy resaka fa tsy ny fitrandrahana reny kibon'ny tany. Mahazo laka ny fivarotana tanin-drazana amin'ireo vahiny ka manaisotra ny malagasy eo amin'ny tany fivelomana tahaka izay miseho any Somamanina sy any Bealanana ary any Maritsara. Tsy hita mazava nefa izay mba mety ho tombotsoa an'ny firenena eo anatrehan'izany rehetra izany. Manoloana ny fijoroan'ny fiangonana eo anatrehan'ny tsy fanajana intsony ny sotoavina sy ny sohim-bonana tamin'ny alalan'ny fanambarana izay nataon'ny voamelan'ny eveka momba ny rano sy ny fandriam-pahalemana na ny antsoina hoe JUSTCP dia misentoam-pony ny malagasy fa tena mamaly vavaka Andriamanitra. Izay miara-manao sony ity fanambarana ity ary dia mahatsiaro fa mitovy hevitra tanteraka amin'ny fiangonana ny eo anivon'ny fiangonana katolika amin'ny tokony anatanterahana faran'izay aingana ny latabatra boribory iantsonany afilafin'olona rehetra mba hahafahanao filoam-pirenena miaino etaeta lalina avy amin'ny vahoaka momba ireo olana sedray eo amin'ny fiainany andavanandro. Noho ireo antony rehetra ireo dia maingavo ianao indrindra zay re matoa filoam-pirenena mba hanaiky sy hanamora ny fanatanterahana ny latabatra boribory ka izay mpikatsika atao anatin'ny etsika sindikaly, ny etsika amin'ny fahalalahana maneho hevitra ary ny fiarahamientan'ny kristianina izay miara-manao sony ity fanamarana ity no tompon'antoka amin'ny fikarakarana izany. Manantena anareo ray aman-dreny mpiangonana ihany koa izay efa nanao antso indroa miantaona mba hanao soroka miara-milanja sy tongotra miara-manindry amin'ireto zanaky ny fiangonana izay manohana ny antsony voamelan'ny eveka momba ny fahamarinana sy ny fandriam-pahalemana ary efa te hiroso sady amin'ny dingana maro samihafa ahatongavana amin'izany dinika latabatra boribory izay voalaza izany. Antsoina ihany koa ny afokilafy kely rehetra miaraka amin'ireo vatona sonotro ny tany sy ireo tsara sitrapo rehetra mba handray anjara sy hanome tanana eo amin'izay tetika irosona amin'ny fanapahana hoentina manarina ny firenena. Manao sony izany solotena vetsivetsy avy amin'ireo rafitra izay miara-manao sony ity fanambarana ity, ny etsika sindikaly, ny etsika amin'ny fahalalahana maneho hevitra ary ny fiarahamientan'ny kristianina.